tsika eto ato anatin'ny tany demokratika na mbola tsy demokratika raha fa mbola mandeha mizotra makany dia ny fanajana ny fandimbiasa toerana fanajana demokrasia ary tsika tsy afaka anao ny rery satria na ny famatsiana ny vola entina anaovana fifidianina ary nefa fantatrao tsara zany hoe basket fond zany avy amin'ireo vondrona europiana ny amerikana japonais sy izay manampy antsika eo ny afrikana no zany zany a tsy maintsy misy fifanankalozakevitra ary ny hery velona rehetra nareo le parti prenante atao anatin'ny mpanao politika eto Madagasikara tokony fampidinga aloha fa tsy tonga dia raisina tapoka fotsiny ohatr'izao sady tonga dia hoe fiantsona fa tsy mbo hoe misy dinidingy fanankalozakevitra kozy mangimangina atao tamin'ny 2007 tao tamintsika hiditra atao anatin'ny sadek sy nampidirana ny teny anglisy langue officielle amandoma zay fitia rafitra no kitiana za efa nilaza mihitsy tamin'ny voalohany fa hanaovany constitution fa izy nilaza fa hoe za tsy kitika ny constitution izy ihany ngenanao anio fa nitsakitsahana lalam-panorenana ny fanaovana amboletra io référendum io lamanazy izy dia tsy zany mamaly an'izay fa ny vahoaka raha anao amboletra izy dia hitany hoe ny vokany fahefanane tsy an'izay mpitondra eo fa mifahefana any vahoaka anarany any vahoaka ny fahefana ka vahoaka malala efa fantany ireo vahoaka tsy miteny miandry fotsiny reo misy dikany fa tsy hoe reo vahoaka reo fa mangidy izy de resy zay na mahantra izy de resy zay ka mefikono hoe zay le société civile tena pahendrena mihitsy zany tena zany tena pahendrena satria zay le lazako hoe zay le parti zay ny atao hoe dialogue zay ny atao hoe consensus zay ny atao hoe fifanankalozakevitra maka ny hevitry ny olona ka raha ny tena zany ny KMF kono hoe tena tonga dia mandeha makany zay raha rivo satria tsy azo atao zany manova constitution fotsiny ohatran'izany fa nga izy ty hoe taratasy diso dia na ovaika io ngeny tena fototra hijorontsika eto hoe manaja toy ny andrak'Andriamaso lalam-panorenana